hoan'izay malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anio alahady fahasivy ny volana Novambra 2024, alahady faha 1 manaraka ny Trinité, alahady ihany koa izay natokany FJKM ho alahady ny fitantanana ny fananana foibe FJKM. Ary araka izany dia fandaharana nalaina avy amin'ny fandaharana natolotry ny FIFA foibe no arahintsika amin'ity anio ity. Mbola andiniantsika ihany koa ny lohahevitra manao hoe mahandrasa ho avy ny Tompo. Andeha hitsangana isika hihira ny hira hazakazaka masina. Andeha isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo efa voalahatra. Hideran'ny Tompo isika manao hoe Alleluia, midera ny anaran'i Jehovah, midera ianareo mpanompon'i Jehovah, ianareo izay mpitoetra ao an-tranon'i Jehovah. Eo anatin'ny kianjan'ny tranon'Andriamanitsika, midera an Jehovah fa tsara izy. Mankalaza ny anarany fa mahafinaritra izany. Fa Jakova novidian'i Jehovah ho azy, ary Israely ho rakitra soa azy. Amen. Vai, vai,
Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masino, voreto an-tranonao indray izahay, miompo ampanahy idera sy saotranao. Mideranao izahay no ny fahasoavana tsy manapetra, ny fitiavanao tsy miova, ary ny famindramponao izay avaozinao aminay isan'andro isan'andro. Tsy takatry ny sainay Tompo ny fahalebiazanao. Eto ampiandrasana ny fiavianao izahay, ka aoka ny feonay sy ny fonay no asandratray, ankalazanay ny anaranao mandrakariva, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay sy tanterahanay. Hatreo feno ary izao fotoana izao, ka ianao fanahy masina ny toetra ty anatinay tsirairay avy, mba hanananay fahamasinana eo am-panatanterahana izao fanompona izao. Omeo anay ny teninao, ary tario izahay mba handray izany amin'ny fo madio marina tokoa. Ibanjinanao Jesosy Kristy hatrany ane izahay, amin'ny androm-piainanay ka tsy hanao afa-tsy ny sitraponao Andriamanitra, izay pahary anay, ilay mpamonjy anay, ary ilay mpananatra anay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika, ary dia miarahaba ny ankizy sy tanora rehetra manatrika etony, manonona ny fahasoavan'ny Tompo ho aminareo. Mitsangana hanao ny hira voalahatra. Iara-iombona mivavaka isika. Jesosy Tompo, manakambara aminay rehetra tonga eto ianao, ko fenoy ny fananao masina izahay, mba ho voambara ny sitraponao, ary ho voaray ny tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Sokafy ny baibolinareo ao amin'ny bokin'ny Lioka. Lioka toko 12 ny andininy 7:7. Lioka toko 12 ny andininy 7:7. Rehefa hita dia rahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany, ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Amen. Ity fanoarana ato amin'ny Lioka toko 12 ny andininy 2:7 hatramin'ny 7:7 ity no nentin' Jesosy manazava ireo fomba fiaina roa karazana mety hitranga eo amin'ny mpianatra raha mbola tsy eo Jesosy ary nanome toky fa hiverina. Ny voalohany dia ny mpanompo mahatoky,
ary ny faharoa dia ny mpanompo tsy mahatoky. Ny karazana fomba fiaina voalohany dia hita ao amin'ny 7:7 sy 7:7. Mety ho mahatoky sady mpakatory ireo mpianatra. Mihevitra trany fiavian'ny tompo izy ireo ka mitandrina ny alehany sy ny ataony. Miaina araka ny toromarika ny tompo, miambina mandrakariva ka maharitra amin'ny fanaovana izay sitrapon'ny tompo. Vonona lalandava amin'ny fiavian'ny tompo izy ireo na roviana na roviana. Ireo mpanompo mahatoky ireo dia andray fitahiana amin'ny tompony. Ny karazana fomba fiaina faharoa indray dia izay ambaran'ny 5:7 sy 7:7. Mety ho tsy mahatoky ihany koa ny mpianatra ka manao tsirambina ny asany. Misaina araka izao tontolo izao ary mihevitra fa mbola ho ela ny fiavian'ny tompo. Tsy manohitra ny fahotana izy ireo, fa manao izay irian'ny fony sy mahafinaritra azy araka ny filany. Ireo mpanompo tsy mahatoky ireo dia andray fanameloana sy famaizana avy amin'Andriamanitra. Fantaro ry ankizy sy tanora fa tahaka ny fahafatesana ny fiavian'i Kristy amin'ny fotoana tsy ampozina ary avy tampoka. Tiany Jesosy ho mpanompo mahatoky ianao. Kotandremo ny fomba fiaina. Toero, alaviro, ary elao, ny toetra, ny fomba fanao, ny fisainana, mitarika anao ho mpanompo tsy mahatoky lavitra an'Andriamanitra. Ka ho kapoina rehefa tonga Jesosy. Avelao Jesosy no eo akaikinao, hitarika anao. Miomana anao izay mahamendrika sy tsara, mahafaly an' Jesosy tomponao. Amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana, na mianatra, na miasa ianao, eny amin'ny ataonao rehetra, dia ho mpanompo mahatoky ka tsy ho kapoina. Ndeha ary averintsika ho vakiana ilay andinin-tsoratra masina nomeny Jesosy antsika teo. Ao amin'ny bokin'ny Lioka 2:12, ny andininy 7:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ilay mpanompo izay mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony dia ho kapoina be. Amen. Vavaka isika. Ry Jesosy tomponay eo, misaotra fa tena tianay ianao ka manitsy ny fomba fiainanay. Anjakao ny fonay ary avaozy ny fisainanay, ny toetranay, ny fanahinay ary ny fiainanay manontolo mba ho vonina amin'ny fiavianao Kristy tomponay. Amin'ny anaranao Jesosy no ivavahanay. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Iaraka hivavaka isika. Ray malalo, mbola feno fisaorana anao indray izahay, fa be fitiavana tokoa ianao ka mbola mamelanay iaino ny sitraponao anio. Ahaizanay tokoa miandry ny fiavianao tompo. Koa raha andray izany teny sy hafatra avy aminao izany izahay, dia mangataka ny fanahinao masina hiasa feno aty anatinay tsirairay avy, na ho an'ny mpamaky ny teny, na ho an'ny mpitondra ny hafatra ka tsy hilaza afa-tsy ny sitraponao, fa ianao tompo no ametraka ny tena eo am-bavany. Ary eo ihany koa ny vahoaka iaino ho mpiaino mpankatoa. Misaotra ray eo fa mpiaino vavaka ianao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Iaraka maky sy iain'ny soratra masiny sika ao amin'ny fanekena taloha boky mpanjaka. Mpanjaka faharoa toko faharoa amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. 20 taona Josia fony vao nanjaka ary 1 taona tany a Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Jedida, zanakavavin'i Adaia, avy any Boskata. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah kosa izy, ka nandeha tamin'izay rehetra nalehan'i Davida rainy. Fa tsy mba nivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Ary tamin'ny taona 17 nanjakan'i Josia mpanjaka, dia naniraka ny Safana mpanoratra, zanaky Azalia, zanaky Mesolama, izy ho any an-tranon'i Jehovah, ka nanao hoe: miakarany amin'ny ilikapa sorona be, hanisany vola izay nampidirina ho ao an-tranon'i Jehovah, dia izay nangon'ny mpiandry varavarana tamin'ny olona, ary ao ka atolony eo an-tanan'ny mpanao raharaha izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehovah izany. Ary ao ka omen'ireo ho amin'ny mpiasa izay ao an-tranon'i Jehovah hanamboarana ny simba ao amin'ny trano, dia ho an'ny mpandrafitra sy mpandatsa-bato ary mpipaika, dia hividianana hazo sy vato voapaika hanamboarana ny trano. Kanefa tsy namoahana ny amin'ny vola natolotra teo an-tanany ireo, fa nahatoky izy. Ho tohizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka toko faharoa amby folo, ny andininy 2 ka hatramin'ny 7. Ary ho faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily vaovao ho an'ny Koritiana voalohany toko 4, ny andininy 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy Petera: Tompoko, izahay va no ilazanao izany fanoharana izany sa ny olona rehetra? Ary hoy ny Tompo: iza moa no mpitandrindra raha mahatoky sy manan-tsaina, izay ho tendren'ny tompony, ifen'ny mpanompony, mba hanome azy anjara hanina amin'ny fotoana? Sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony, fa indreo manao toy izany raha avy izy. Lazaiko aminareo marina fa ho tendren'ny mpanapaka ny fananany rehetra izy. Fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe: maharitra ela ny tompoko vao avy, ka dia mikapoka ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy izy, sady mihinana sy misotro ka mamo, dia ho avy ny tompon'izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantana. Dia ho tapahiny roa izy, ka omeny anjara any amin'ny tsy mahatoky. Fa ilay mpanompo izay tsy mahalala ny sitrapon'ny tompony ihany, ka tsy miomana na manao izay sitraky ny fony, dia ho kapohina be. Fa izay tsy nahalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy, dia ho kapohina kely. Fa izay nomena be, dia be ny ho tadiavina aminy, ary izay namitehirizina be, dia bebe kokoa no hadinina aminy. Aoka ataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany dia fantatrareo fa ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Fa raha ny amiko dia ataoko zavatra kely foana, na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona, fa ny tenako aza tsy mitsara. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy manamarina ahy izany, fa ny Tompo no mpitsara. Koa amin'izany aza mitsara na amin'ny inona na inona alohan'ny fotoana, dia ny fiavian'ny Tompo, izay ampiariary ny zavatra takonao amin'ny maizina, ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy azo izay terany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Amen.
Mbola tonona amintsika ry havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga amin'izao alahady faharoa anatin'ny volana novambra izao isika hitodia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ny asa fitantanana ny fananana manerana ny sinôda misy antsika. Ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faharaiky amby efapolo hatramin'ny fahavalo amby efapolo no iarahantsika indray amin'ity fotoana ity. Ary dia ny fanahin'ny tompo izay fanangatahana hatrany am-piandohana anan-kery amin'ny fiangonana atakarana ny sitrapon'Andriamanitra ka iainana araka izany eo am-piandrasana ny fiaviany. Mahagaga moa ry havana ny fandaharan'ny fahendren'Andriamanitra eo amin'ny anjara soratra masina izay atolony ho an'ny fiangonana. Miresaka indrindra ny fandaharana ny perikopa isika. Malaza ary andrasany maro amin'izao didim-pitsarana samihafa. Misy ny efa nivoaka toy ny hoe nandratra sy nanao herisetra tamin'ny olona sembana, zanaka sembana, dia namoahana didy, asa terivoziny. Misy ny hoe namoa ny tompona andraikitra ra-panjakana amin'ny tantana ny tanàna, namoahana didy, 20 taona an-tranomaizina. Misy ny mbola andrasany maro fatratra ny hoe raha namory vokatra be ka neritreritra ho afa-po tamin'ny zavatra nataony, inona re miandry azy any hoany e? Fa ity soratra masiny ry havana dia tsy mampieritreritra antsika olo-kafa, fa mampieritreritra antsika fiangonana ny amin'ny fiainantsika ny fanekempoana manao hoe aviany no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Izany hoe izaho sy ianao dia samy andrasa ny didim-pitsarana. Aza mitsara mialohan'ny fotoana ho ny Korintiana izay nivakiana tamintsika teo, Korintiana 1 toko 4:5. Ny toko 2:10 atao amin'ny Liko dia milaza didim-pitsarana telo mazava tsara tsy azo izaniza hialana rehefa ho avy ny tompo. Ny ao amin'ny mpanjaka izay nivakiana tamintsika teo dia milaza ny fahafampon'ny mpitsara ka mametraka hoe nahatoky ilay mpitantana ka tsy tokony isy ilazaina akory ny aminy. Na isika isaotra an'Andriamanitra fa tena ampiomany amin'ny didim-pitsarana hitranga momba antsika tsirairay avy raha ho avy izy. Mandrasa fa ho avy ny tompo. Ato amin'ny soratra masina manoloana antsika manomboka eo amin'ny 9:1 hatramin'ny 9:7 dia misy sokajina didim-pitsarana anankitelo miandry an'izao tontolo izao araka ny karazany avy. Ny voalohany didim-pitsarana ho an'izay nahatoky eo amin'ny 2:2 hatramin'ny 4:7. Ny faharoa didim-pitsarana ho an'izay tsy nahatoky satria nahalala nefa tsy nanao eo amin'ny 2:1 hatramin'ny sy ny 7:7. Ary ny fahatelo didim-pitsarana ho an'izay tsy nahalala ny lalàna ary nandika izany. Telo ary tsy misy afabela amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika raha ho avy izy. Fanekempinoana miainga ny fampianaran'ny soratra masina, tsy adi-kevitra ary tsy atao privava fotsiny isan'alahady no hoe aviany no hiaviany hitsara ny velona sy ny maty. Miandry antsika ny fitsarana ry havana. Aza mieritreritra izay didim-pitsarana miandry ny hafa fandao isaintsaina mihitsy eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo no hoe inona ary ny didim-pitsarana miandry ahy. Sokajy voalohany eo amin'ny 2:2 hatramin'ny 5:7 dia ny sokajy ny olona izay nahatoky teo amin'ny fitantanana. Ambaran'ny soratra masina izay tsy hovakiako fa arao eo ambany masitsika. Ambaran'ny soratra masina
fa ilay mpitandrina raharaha na atoky na nan-tsaina no tendren'ny mpanompony ifeny mpanompony fotsiny aloha teo am-piandohana dia nanao izany araka ny tokony ho izy tamin'ny fotoanany. Rehefa hita fa nahatoky izy dia navelan'ny tompony tsy tandrina fotsiny ny mpanompony fa ny fananany raha teo koa. Izay ilay valisoa mampatsiahy ny tenin'ny tompo manao hoe tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany ny tomponao. Sy ny hoe koa nahatoky tamin'ny kely ianao tendreko ho mpanapaka amin'ny be. Io no didim-pitsarana voalohany izay tokony ho saintsaintsika indrindra isika mpiaino toroteny ary indrindra isika mpitoroteny. Ny Jakoba toko 7:1 mantsy dia milaza ny hoe mafimafy kokoa ny tsarana nareo mpampianatra. Raha ho avy ny tompo anadina ny amin'izay notoriny ny mpitoroteny sy ny fiainany an'izany, ny amin'izay nandrenesan'ny fiangonana ny toroteny sy ny fiainany an'izany, fa io ilay tena are-pahasoavana nomen'Andriamanitra ho tantany eo anivon'ny fiangonana, ny are-pahasoavan'ny teniny nafafy tamin'ny fahamarinana ve, ny are-pahasoavan'ny teniny ny ainana araka ny sitrapony ve. Raha ho avy izy moa ve nahatoky ianao teo amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, moa ve nahatoky ianao teo amin'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra, ho tsaraina amin'izany isika fiangonana. Dia andeha andray ohatra, nahatoky ve ianao teo amin'ny fiainana ny sitrapon'Andriamanitra, ohatra ny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany, ohatra ny hoe manajany andro sabata anamasinana azy. Raha ho tonga alahady moa ny tompo dia ahoana ianao? Tena tratrana eo am-panatanterahana ny fanompona ve? Ianao mpitandrina, ianao diakona, ianao kristianina mpandray na vita batisa, ho tratrany eo ve ianao? Raha tsy izay mantsy dia any amin'ny sokady sy faharoa ianao. Raha tratrany amin'ny fanompona mahatoky araka ny teniny sy ny sitrapony isika, dia toviny amintsika izany atao hoe mahazo fisondrotana eo amin'ny andraikitra isika. Lasa tena miara-manjaka amin'ny Kristy isika, tompony voninahitra miaraka amin'ny Kristy isika. Eto isika mbola mionkonina amin'ny fanompona samihafa araka nozarain'Andriamanitra tamintsika, fa amin'ny fotoanandro izay ahatongavan'ny fitsarana dia ampidiry amin'ny fifaliana, hiara-manjaka amin'ny Kristy isika. Izany ry havana ilay mpitantana mahatoky, tsy hoe ny tantana ny mpanompo fotsiny, fa nomen'Andriamanitra valisoa nametrahany fitokisana ka nampidiriny amin'ny andraikitra mivelatra kokoa. Tsy hoe ajanony fotsiny iainany famonjena eto an-tany isika, fa nampidiriny amin'ny fifaliany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha ho avy ny tompo hitsara ka tratrany eo amin'ny fanompona mahatoky ianao ara-potoana araka ny sitrapony, dia izany ny didy miandry anao efa fantatra sahady. Ny mandrakizay ny fifalian'ny lanitra. Fa ny sokady sy faharoa dia hitantsika eo amin'ny andininy 9 sy ny 7. Raha toka misy olona manompo kanefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izay efa nampahafantarina azy, dia ho tapahana roa izy, ho ny andininy 9 ary ny andininy 7 dia ho kapohina be kosa. Raha makeo amin'ny vodipety sika ilay ho tapahana roa dia midika hoe kapohina mafy. Raha tambatra zany ny andininy 9 sy 7 dia ny hoe sady kapohina mafy no be dia be. Ho an'ny olona izay efa nahafantatra ny toroteny na ny ainy ny toroteny
nampahalala ny sitrapon'Andriamanitra nanandre ny sitrapon'Andriamanitra nefa tsy miaina araka izany dia kapohana be dia be sady mafy izy. Mety betsaka ihany ny tratran'io eto tsika mody samontina be eto ambony W mpiangonana eto. Ho avy ny tompo hitsara riavana. Ngiarena ho tantanana raha atao hoe fitantanana fananana no hitodian'ny fiangonana amin'ity alady ity dia tsy ny vola azo kirakirainy isan'andro ihany izay miendanja hoy isika malagasy ankehitriny ho antsika manokana. Tsy ny arena na fananana azo afindra sy tsy azo afindra ihany fa ny are-tsainao, i fahaizana mampahalalanao io, ny fanomezam-pahasoavana izay nomena Andriamanitra anao, nampiasainao araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izy io. Sa anao ilay mpiariarena ery amin'ny 9:40 fanoharana ataon'ny tompo hoe nanan-karena sy nahavokatra be dia anitsatra ny tranom-bokatra dia hoe minana misy tro fa ao anatin'ny taona maro fefa voniny ireo hoe no fininao ho an'ny tenanao fotsiny ve ny are-tsainanao, ny fahaizana mampahalalanao ka ataonao fiandro ho an'ny taona maro ifandimby ry adala hoy ny tompo anio alina ihany dia ho alaina aminao ny ainao ho aniza moa izay no arianao. Manan-karena an-tsaina ianao, manam-pahaizana an-dalàna ianao, manan-karena vola kirakiraina ianao, manana fananana be mifanisa amin'ny andro ao anatin'ny volana ianao. Amin'izao moa dia hoe trano firy ny nianina dia firy ny nianina dia vita trano firy ny vita ny anina atao anatin'izao. Misotany saina ohatr'izany ianao fa ahoana ny fitantananao azy araka ny sitrapon'Andriamanitra ve? Ho fininao anao samy rery ve? Ny fitantanana araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra materialy tantano araka ny sitrapon'Andriamanitra zany fandrasana amin'ny fitsarana ny amin'izany isika. Ny fitantanana ny are-pahasoavana nomena Andriamanitra anao, io famonjena nomena anao maimaim-poana tao amin'ny Kristy io tantano araka ny tokony ho izy, araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ho fininao anao samy rery ka hoe izay hifanarahanareo Jesosy fa za efa voavonjy. Tsia asainy mizara an'io isika, mieritreritra ny hafa mbola tsy voavonjy, ndrao tsy izany no andehanantsika. Tanterao araka ny sitrapon'Andriamanitra ny fitantananao, ny fahasoavana nomena Andriamanitra anao, ny fitantananao, ireo arena nomen'ny tompo eo ampelatananao. Mba tsy hiara-ny fitsarana, kapoka be dia be sady mafy isika raha ho avy izy. Ny sokajy fahatelo dia hitantsika eny amin'ny tapany farany amin'ny andininy 9:20. Hoy ny soratra masina, fa izay tsy nalala kosa ka nanao izay zavatra tokony hikapohana azy dia ho kapohana kely. Izay nomena be dia be no tadiavina aminy, izay nampitehirizina be dia bebe kokoa no adinina aminy. Kapohana kely izay tsy nahalala kanefa nanao zavatra tokony hikapohana azy. Ireo dia resikajiny izao tontolo izao, tsy mahafantatra hoe iza moa izany Jesosy, tsy nahafantatra hoe inona moa ny sitrapon'Andriamanitra tokony hiainana. Tsy hoe afabela amin'ny fitsarana izy raha ho avy ny tompo, fa ho avy ny tompo ny kapoka azo azy tsy hoe betsaka sady mafy, fa ahoanao isoratra masina kelikely ihany. Tandreo fa tsy hoe safosafona, kapohana fa kely. Sady malemilemy zany no vitsivitsy. Dia hoe angamba ianao takizay ihany azy tsy nahalala. Diavana malala rehetra ao amin'ny tompo
safidy manoloanandreo telo ireo no andrasan'andriamanitra amintsika eo ampiandrasana ny fiaviany. Voalohany, mpitantana mahatoky ianao, hitatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra hiara-manana amin'i Jesosy Kristy ny fiainanao. Ny faharoa, tsy mahatoky ianao, nandray sy nomena ianao indrindra ny famonjena izay hiavantsika amin'izao tontolo izao, kanefa tsy niainanao zany, tsy nizarainao araka ny sitrapon'Andriamanitra zany. Miandry ianao ny kapokabe sady mafy. Ny fahatelo, ilay tsy nahalala ho fahaizina moramora kokoa. Raha isafidy ihany dia mazava ry havana. Izy safidy veny hoe alao zay ho faty tanteraka any, aleo ilay miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Ilay mahatoky ko ankehitriny tantano ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika fiangonana, na amin'ny ara-panahy, na amin'ny ara-tsaina, na amin'ny ara-materialy. Aoka ho mahatoky amin'izany ny tsirairay, ny isa tokantrano, ny isa mpianakaviana, ny isa pirenena. Dia ho tovo ny tompo amintsika ny teniny hoe midira amin'ny fifaliany tomponao. Andrasan'ny fitsarany isika tsirairay avy ry havana. Mandrasa ho avy ny tompo hitsarantsika, fidio ny ho mahatoky mandra-piaviny. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Manoloana ny sitrapon'Andriamanitra izay nambarany tompontsika tamin'ny alalan'ny mpanompony teo ry havana, dia matsiaro sy tanteraka isika, ka ndeha hanantona ny tompo hiaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, ka iombina amin'izao vavaka setry ny tenin'Andriamanitra sy fifonana izao. Hivavaka isika. Nambaranao taminay indray ry tompontianay ny teninao tamin'ity anio ity. Fa ianao dia manana didy mpitsarana miandry izao tontolo izao. Ho andreo tsy mahatoky, ho andreo mahatoky, ary ho andreo izay tsy mahalala akory. Tompo, izahay kristianina dia efa nantsoinao hitoetra mahatoky eo anatrehanao amin'ny fiainanay ny sitraponao Andriamanitra, ka aizanay mitantana tsara ny fanomezam-pahasoavana izay natolotra ao Andriamanitra ho anay fiangonana. Rirainay any an-danitro, miondrika eto anatrehanao izahay. Raha nare izany sitraponao izany dia tsapanay fa tsy nahatanteraka izany izahay. Nanao izay tsy mendrika teo anatrehanao, ka nitoetra ho tsy nahatoky tamin'ireo zavatra rehetra izay nomenao Andriamanitra. Na dia mahafantatra ny sitraponao azy izahay, dia ataonay tsinitsinina izany, ka izay tianay ihany no ataonay, fa tsy miaina araka ny sitraponao izahay. Nomenao fahasoavana izahay, nomenao arena izahay, ary novonjenao izahay, kanefa tsy hainay Tompo ny mitantana tsara izany, ka mahatonga anay ho tsy mahatoky eo anatrehanao. Kanefa ny valisoa tsara indrindra no nomaninao ho an'ireo izay olona mahatoky eo anatrehanao. Koa mifona aminao izahay Tompo, mifona aminao izahay ny amin'ny tsy fahatanteranay. Raiso re ny fifonanay ka amin'izao fo izahay, mamela heloka anay Tompo. Afeno ny tavanao ny fahotanay, ary vonohy ny heloka rehetra. Toloro fo madio izahay ry tompontianay, mba hahafahanay manao ny sitraponao, ka hitoeranay ho mahatoky mandraka hariva eo anatrehanao. Tompo, mihaino vavaka anay ary mamindra fo aminay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, ilay mpamindra fo sy mpamela heloka anay. Amen.
dia andriamanitra izay tokoantsika azy havana dia andriamanitra mpamindra fo ka raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana azy ny famelan-keloka izay omeny tompo atsika. Hoy ny soratra masina: fa ankehitriny ry Jakôbô, izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namolona anao ry Israely eo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Raha mitandrano ianao dia ombanao aho, ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitra aho, dia ny Ray Masin'i Israely mpamonjy anao. Aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza merikerika foana fa izao no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanany fahamarinako aho. Vao avela ny elon-kareo no ny anaran'ny masina, midera ny tompo. Amen. Aoka isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekempinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekempinoana nikeanina na ny fanekempinoana laharana faharoa manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary an' Jesosy Kristy tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Pônty Pilato izy, maty izy ka nalevina. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, araka izay voasoratra izy. Niakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanana ankavanany indray. Avy any haviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary ho mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavam-paminany. Isika mino ny fiangonana iray, masina, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky mibatisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganana maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha hiomina amin'izao vavaka fangatana izao isika. Misaotra anao izay Tompo, nomenao fotoana indray ankehitriny, ahafahanay mitondra ny ataka eto anatrehanao.
mivavaka izahay ho an'ny fitantanana fananana FIBFJKM. Anio dia alahady izay natokanay hitondranam-bavaka azy androany. Omeo fahendrena ireo tompona ndraikitra isatsokajiny izay ao amin'izany fitantanana ny fananana izany, mba hikendry hatrany ny fampandrosoana ny fanjakanao amin'ny alalan'ny fitantanana tsara ireo fananana. Aoka ny fanainao masina hiasa amin'izy ireo mba handehanany araka ny fahamarinana sy ny fahamasinana eo ampanatanterana ny asa izay napetraka ao teo aminy. Mivavaka izay Tompo ho an'ny fiangonana eto Isotry Fitiavana. Misy ireo tetikasa izay efa napetraky ny fiangonana ho tanterahany, dia nao Andriamanitra mihitsy anie no alavorary izany mba ahavitanay manatotosa izany hifanaraka amin'ny sitraponao Andriamanitra. Apetraka eo ampelantananao ny fiainan'ny mpitandrina eto Isotry Fitiavana, mba hanana hery hatrany anie izy, mba hanana fahasalamana ary tanjaka entina manao ireo iraka izay nanirahanao azy. Ta io ihany koa Tompo ny ankohonana izay mifanohana aminy amin'izao asa izay napetraka ao tamin'izao. Ianao no hita sy ambina azy ireo ary alolalana azy amin'izay ataony rehetra, ka hanampy azy amin'ny zavatra rehetra izay ataony amin'ny andavanandrom-piainany. Mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny kristianina rehetra eto Isotry Fitiavana. Bimbinao izy ireo mba ho mafiorina tokoa ny finoana izay ao anatiny, ka tsy ho voareborebo amin'ny fampianaran-diso anie, fa tena hifikitra marina aminao Jesosy Kristy ilay tena fototra. Dia ianao anery Tompo no hiazona azy ireo mba hahafahan'izy ireo miaina marina ao amin'ny finoananao. Vavaka ihany koa izay ho azy ireo mba haharitra amin'ny finoana ihany koa manoloana ireo karazam-pahoriana sy fanenjehana izay miatra aminy, ka hatsapa izy Tompo fa miara-dalana aminy ianao, ary hatsapa ihany koa izy fa mandalo fotsiny anie izao fiainana izay iainana izao, fa ao ilay fiainana mandrakizay izay miandry azy. Fa tsy adinona ihany koa Tompo ny mitondram-bavaka ny firenena izay misy anay. Ampanjakao eto amin'izao firenena izao Tompo ny fahamarinanao. Tario ny mpitondra anay mba hamantatra mandraka hariva izay sitraponao Andriamanitra, ary omeo hery izy ahafahana mitondra izao firenena izao mifanaraka amin'ny sitraponao. Jereo ihany koa ny vahoaka malagasy izay miaina ao anaty fahantrana lalina. Tompo, mangataka aminao izahay mba hanomezanao anay vahoaka fiovansaina lalina, ka mba haniry hatrany ny fandrosoana. Miatomboka eo amin'ny fiainanay izany ary miapaka ny manodidina anay. Ao koa tsapanay Tompo, fa ny fandrosoana dia miainga aminay aloha. Ka aoka rery Tompo, ahatsapa izahay fa miainga aminay ny fiovana ka mitondra fampandrosoana eto amin'izao Madagasikara misy anay izao. Andraikitray tsirairay avy izay efa napetraka ao taminay ihany koa izany. Ka aoka tsy ataonay ambany zavatra, fa tena hitondra fiovana tokoa izahay, na eo amin'ny fiainanay, na eo amin'ny fiainan'ireo manodidina anay. Tompo, maro ny zavatra tianay mbola angatahany eto anatrehanao, fa matoky izahay fa na tsy miteny akory ary izahay izay any am-ponay sy ny etaitaponay, dia ianao Andriamanitra nefa mahafantatra izany aminay tsirairay avy. Ka aoka ane ho tanterahanao izay mba iriny fonay tsirairay avy ry Tompo tianay, anehoana ny voninay trao eo amin'ny fiainanay. Maminay manakambana izany vavaka izany, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay ho izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany ny an-danitra. Noanay nohinana sahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny amilanay izay nieloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery
ary voninahitra mandrakizay. Amen. Zao no afatra tolonao antsika avy nandray ny asa sy fampaherezana. Voasoratra hoe Jehova efa nampitsahatra ny fitsarananao ka nandroaka ny fahavalonao. Jehova mpanjaka ny Israely no ao aminao. Tsy ahita loza intsony ianao. Amin'izany andro izany dia holazaina amin'ny Jerosalema hoe aza matahotra ary aza miravitanana ry iziona. Jehova Andriamanitra no aminao, mahery izy ka hamonjy. Raisoa ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy ianareo any ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavana aminareo ny Tompo, hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.